Taranja hazakazaka fiarakodia Notanterahana omaly sabotsy tetsy amin'ny Espace Salohy Iavoloha ny fanolorana ny amboara ho an'ireo mpandresy rehetra nandritra ny topy hazakazana 520 ety nila manazakinao amintsika anatin'ity fanadihadiana ity ny akony izay fizarana ny amboara izay. Anamarika ity fotoana natao teny amin'ny Espace Salohy ity moa ny fanoloran'ny team Bertin amboara ho an'ny fédération mba hiadivana mandritra ny topo lalaovana 12 sy 17 sy 18 ho an'ny classe mixte. Dia ny team Bertin zany manohitra karazana amboara ho fanentanana sy fampisehoana ny fanahinjara rehetra ho an'ny 2016 aveo tsara 2016-2017 misy trophée team Bertin ho an'ny équipage mixte izay adivana mandritra ny fotoana misy trophée atolotra ho an'ny fédération zany izy apetraka any aloha dia mba ampisehoana ny vehivavy mba hanome anjara. Misy ihany koa ny trophée ho an'ireo motrice. Tsy adinon'izy ireo ihany koa nanolotra amboara ho fankasitrahana ny asaka mazay club misy azy. Ankoatray dia anisy ny fanomezana marom-boninahitra mérite sportif avy amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ho an'ireo olona roa amin'ny telopolo navita be teo amin'ny tontolon'ny fanamorina fiarakodia. Tamin'izany ary nanambarany ireto mpanamory sy mpikirakira tranainy fanitsangana ny fikambanan'ny collège des anciens officiels. Izy ireo izay karakara fifaninanana mpandraisana anjara ireo mpanamory sy fiara tranainy amin'ity taona ity. Hetsika izay ampitondraina ny anarana hoe rallye historique.